tonga soa atao anatin'ny fandarana mahavokatsy izay vokarin'ny ekipa etoniviny seraseran'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana indray sika amin'izao zoma voalohany izay iarahantsika atao anatin'ity fandarana ity. Itona tompoko lasy tompoko vavy dia faly izay miarabantsika rehetra tratra ny taona 2024. Engany ho taona ho lavitry ny atambo sy ny loza ao antsika ity taona ity, fa kosa ho taona zina ho taom-pahombiazana ho an'ny tantsaha-mpamokatra rehetra, ho an'ny mpisehatra eo amin'ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara. Anio ary dia mahakasika indrindra ny asan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana manodidina ny ezaka atao ho fanohanana ny tantsaha amin'ny tohana amin'ny fanomezana anam-pamokarana no votoatin'ny fandarantsika izay anasako anao anjo izany hatramin'ny farany. Zava-dehibe ho amin'ny fampandrosoana ny famokarana maharitra sy mitsinjo ny hoavin'ny taranaka ary antoka ahatrarana ny fanamby napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho amin'ny fahavitantena ara-tsakafo, ny fanolorana tohana mifanaraka amin'ny filandreo tantsaha-mpamokatra eny ifotony, antoka ahafahan'ny tantsaha mampandroso ny seha-piariny sy manatsara ary mampitombo ny vokatra ny tohana amin'ny fiofanana, ny fampitaovana ary ny fanomezana torohay. Anisany ezaka lehibe ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny tetikasa PURPA na projet d'urgence de production alimentaire izay vatsian'ny Banque africaine ho amin'ny fampandrosoana vola na ny BAD, ny fanomezana anam-pamokarana toy ny zezika isan-karazany sy ny masom-boly vary. Ny PURPA izay tetikasa feno amin'ny fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo, anamafisana ny fanjarian-tsakafo sy ampienana ny fiakinan-doha amin'ny fanafarana sakafo avy any ivelany. Ny PURPA izay manome ihany koa anreto hanam-pamokarana reto ao anatiny io programme d'urgence izay vatsian'ny Banque africaine ho amin'ny fampandrosoana, hita taratra fa tena miara-mandray anjara amintsika ireo mpiara-miombonantoka ireo amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Fa ny tanjona dia ny ampiakarana ny lanja amin'ny famokarana ho maharitra ary indrindra ny anatsarana ny fari-piainan'ny tantsaha-mpamokatra tsirairay. Taorian'ny lalonana fanaingana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolena 2024 420 izay natao ny 20 novambra 2024 tao amin'ny komina Merimandroso, distrikt Anambohitra Atrimo, faritra Analamanga. Etsika notarian'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana fiaraha-miasa tamin'ny tetikasa PURPA dia manohy hatrany ny ezaka amin'ny fizarana anam-pamokarana. Ny tanjona dia ny ampiakarana ny lanjan'ny famokarana ho maharitra ary indrindra ny anatsarana ny fari-piainan'ny mpamokatra tsirairay, mifanaraka tanteraka amin'ny tanjon'ny stratégique draftra émergence de Madagascar, mikendry ny anamafisana sy anatsarana ny masom-boly eto amin'ny firenena. Miantoka ihany koa ny famatsiana zezika ary manatsara ny famokarana, mametraka ihany koa ny draftra sy ny fepetra mba ampitomboana ny vokatra ary koa ny rafitra nomerika mba ahafahana manara-maso ny asa izay fiaraha-miasa amin'ny FDA na tahirim-bola ho amin'ny fampandrosoana ny famokarana sy ireo mpanjara anam-pamokarana manerana ny faritra. Ho fanamafisana izany fiaraha-miasan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny tetikasa PURPA izany sy ny tantsaha-mpamokatra dia faritra maro no nisitraka tohana tamin'ny anam-pamokarana. Anisan'ny faritra Atsinanana ny volana Desambra 2024 lasa teo, nisy mpisitraka 510, masom-boly vary nozaraina 530 kilao ary zezika mineraly NPK na tratra 570 kilao. Velaran-tany aotra faingo 3 hektara isaky ny mpahazo tombotsoa no ho voavoly amin'ireo anam-pamokarana ireo. Tamin'ny mba-repisako an'izy zany mirefy eo amin'ny 30 hektara io zany anaovana ty anam-pamokarana sy nomeny fitonam-panjakana ety. Taloha zany raha mbola nanao an'ireny fafy nentim-paharazana reny izay dia mahazo eo amin'ny 3 taona sasany eo hatramin'ny 4 taona ny vokatra. Misy manatena fa raha naraka izao teknika fambolena vaovao izao sy arahana amin'ny ministeran'ny fambolena izao dia mino fa mety hiakatra voeny vokatra. Ohatra aminay ary isy fiantraikany eo amin'ny fiariana izay ataonay izy. Mety ho anay tokoa izao ary tsapanay fa tena fahasoavana ho anay mpamboly satria anisan'ny tena mavesatra ho anay fividianana masom-boly, ny fividianana zezika.
ka dia misotra makasitraka anareo fotoanam-panjakana tamin'ny anampianario anaizo ary tsapanay fa ao anatin'ny fotoana famafazam-bary tokoa zay ary tonga ara-dalàna izy io ka dia makasitraka tompoko tamin'ny fanampiana zay nataonareo. Tsy latajanja tamin'izany fahazahoana toana tamin'ny anampamokarana izany ireo tantsapa-mokatra tao amin'ny faritra Matsiatra Ambony ny 7 sy 8 Desambra 2024 iny ny commune ambanivohitra Vohibato andrefana ao amin'ny distrikany Vohibato toerana hodidinina ala voajanahary maitso mavara izay manome endrika kanton'ny tanàna no ny sitraka izany ihany koa tantsapa-mboly maherin'ny 7 sy 500 no ny sitraka ny toana anampamokarana masomboly vary 4 taonina sy 700 kilao zezika organique 7 taonina sy 100 kilao ary zezika mineraly 7 taonina sy 700 kilao. Isa izay tiana tratrarina anatin'izay dia manome an'izay atao hoe kita ahitana masomboly na io masomboly vary andrano na vary atanety dia zezika organique ary zezika mineraly miaraka amin'ny fampiofana teknika mpambolena izay. Ny tanjona moa zany arak'izay dia mitombona vokatra, rehefa mitombo ny vokatra dia voky ny tsirairay avy manana mbava ny isatokantrano ary azo lazaina koa raha hivarotra dia mihatsara ny farim-piainan'ny tsirairay, mihatsara ny farim-piainan'ny tokantrano tsirairay. Andiany faefatra izao toana anampamokarana natao teto amin'ny commune Vohibato andrefana izao ary anisany nahazo tombony ireo fikambanam-behivavy maherin'ny arivo. Ngailay mamboly dia misy mamboly amin'izao anko sa misy ny zezika. Misy zimba kalinangana ihany ohatra mba manangôgo dia iny no tao amin'ny tanimbary any. Amin'izao dia tena fainy zezika ny volonay ety. Dia sorana betsaka ny nataony FDA sy mpanao fanjakana nagnome zezika nyty commune Vohibato Est fa dia tena miroborobo ny commune Vohibato Est. Fokontany misa 4 no mandrafitra ny commune Vohibato andrefana ary manana ponina 5 sy 5,000. Velombolo ireo tantsapa-mokatra ankehitriny satria mijery azy ireo ny ministera PIA. Eto ngay zany dia efa magnategna zahady hoe raha ny taom-pambolena 2023-2024 dia atenainay fa tena hiakatra ny voka-bary amin'ity commune Vohibato Est satria misy an'izao fanampiana ara-zezika fanampiana ara-potokevitra amin'le fomba fanateterahana ny fambolena ny tokony azahoana vokatra be ary le masomboly voafatona izay efa hitasika maso fa zaraina amin'izao fotoana izao izay efagny amin'ny vaky faha 4 izay zany sika amin'izao fotoana izao ary mbola magnategna ngay fa mbola hisy ny vaky manaraka to. Hatreto faritra 7 nefa nanatanterahana ny fizarana anampamokarana raha nanomboka ny voalohan'ny volana Novambra 2024 zany ary mitotaly 2,907 sy 4 ny tokantrano tantsapisitraka toy izao aseho antablo izao ny anampamokarana nozaraina tamin'ireo faritra 7 ireo. Mihoatra ny 7 sy 700 taonina ny masomboly vary 7 taonina sy 4,700 kilao ny masomboly soja raha toka 700 taonina sy 7,20 kilao ny masomboly voanjo ny zezika NPK nahatratra 7,700 taonina sy 700 kilao ary ny zezika organique 7,700 taonina sy 5,000 sy 700 kilao no nozaraina. Fantatrary fa manodidina ny 8 hatramin'ny 900 ny fiakaran'ny tany famokaram-bary tamin'ny taona 2024 lasa iny noho ny ezaka natao tamin'ny fampivoarana sy ny fampiroboroboana ny famokarana. Antenaina iotra lavitra amin'izany no tanjona amin'ity taona 2024 ity. Mbola mitoy hatrany moa ny fizarana anampamokarana ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny tetikasa PURPA. Arak'izany miroso hatrany ho amin'ny fahombiazana sy mitondra fampandrosoana ny eny fotony tokoa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ireo mpisehatra ary mpiara-miombonantoka aminy. Atreony kio no fiarahantsika isorana manokana ianao izay nanjohy ny fandarantsika hatramin'ny farany tany atokantrano rehetra tany. Isorana ihany koa ny ekipa izay nitantsorika tamin'ny fanatotosana ity fandarana ity. Mametraka ny veloma mandra-pijery, mandra-pitafa ho amintsika menakavy indray ho amin'ny heriny anio. Veloma tompoko.